Ao anatiny ity raha mambravatomanga ity atrany nilaza mazava tsara ifanirisoerinay voa izay ministry ny fitsarana amin'izao ankehitriny zao fa hiezaka hanangona anireo proof rehetra izay mahakasiky any Andriamatoa mambravatomanga montinany ao anatin'izao fotoam-piasany izao atrany ka ny pitsopitsony mahakasiky an'izay fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ambendela moisika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary Ni tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika ny fanambarany fanirisoerinay vo ny amin'izay hoe ho fanangonana ny proof rehetra amin'ny raha mamravatomanga no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto China Mail hiverina isokatra ary iny analakely ny toerana hoiniranty izay navoakan'izy ireo atrany na mba fantatra ny mpanjifa ateo anivon'ny tranombarotra lehibe China Mail fa hiverina isokatra indray izy ireo iny analakely sy ny toerana hoiny fampafantarana ka ho ampahafantarina izy ireo miandalana eo ny daty izay isokafana izany ny China Mail Nkazomanga izay tsy hivina fa lasibatry ny fandrobana tamin'ny aliny 12 septambra 2024 lasa teo iny tao anatin'ny sakoroka sy savorovoro izay niainan'i Madagasikara iraka momba ny vondrona afrikanina ny gadona ao Madagasikara ny gadona ao Madagasikara tamin'ny andro Alakamisy i Mohamed Idriss Fara iraka manokana ny vondrona afrikanina ho an'i Madagasikara ny tsena azy teny vato ny ministry ny raramba iny Razana Masoa Christine ny vondrona afrikanina izay tsy hivina fa namoaka sazy ho an'i Madagasikara tamin'ny 12 oktobra ka nampiato ny firenena malagasy tao anatin'io vondrona io hanampy amin'ny fampiresahany ny samy malagasy hiverina amin'ny lalampandrenana moa no tena antondiana araky ny fanambarana efa nataon'ny vondrona afrikanina tamin'ity herinandro ity hatrany fitrandrahana drakaka indray misokatra ho an'ireo mpandraharaha malagasy anatin'ny fangaraharana zero tolérance ho an'izay rehetra manao kolikoly hoy ny ministry ny jony sy ny toe-karena manga Chankitwai Jako raha nitafa tamin'ireo mpandraharaha malagasy izay mpisehatra rehetra ny tenany tamin'ny alakamisy iny hodiovina tanteraka ny eo amin'ity sy ampiarina ity ary misokatra tanteraka ho an'ny mpandraharaha malagasy ny fitrandrahana drakaka na krab ao Madagasikara manomboka izao mila mivondrona ireo mpandraharaha ary manolotra sosikevitra amin'ny fitsinjarana ireo kota rehetra izay manaja ny lanjan'ny drakaka azo alaina izay 770 tonna ary ny revi kely indrindra amin'izany dia 110 cm hoy ny fanazavany hatrany amin'ny 12 Desambra 2024 ho avy izao moa ny fisokafany taom-panjonona drakaka manerana ny nosy tsy ny drakaka irery ihany hoy ny ministry ny jondro fa ho sokafana amin'ny rehetra avokoa na ny makambo na ny vokatra hafa ary ho alamina izay mety ho sakatsakana misy ao anatin'izany rehetra izany banky iraisam-pirenena indray vonina hanohana ny Madagasikara niona tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara Andriamatoa Mikael Randrianirina tao amin'ny lapa-panjakana iavoloha ny solotena maharitry ny banky iraisam-pirenena Andriamatoa Atushek tamin'ity herinandro ity hatrany no resahan'izy ireo manokana ny fitadiavana vahaolana ny amin'ny fepotona fohy sy antonony mba ahafahany voaka malagasy misitraka rano fisotro madio sy ny herinaratra tsy misy tapatabaka intsony araky ny voalazan'izy ireo hatrany midika izany fa mitady vahaolana hatrany izany ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao mpiasany Air Madagasikara hametraka fitoriana ho an'ny Madagascar Airlines nampitombo ny trosa fa tsy nilain'ny Madagascar Airlines hoy ny eo anivon'ny Air Madagasikara noho izany hametraka fitoriana izy ireo mikasika ny raharaha antony fisalovanana andraikitra nataon'ny Madagascar Airlines na marotana ireo Airbus izay tsy nazahona tatitra mazava hatramin'izao teo ihany koa ny fanodikodinam-bola ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa sy ny lalàna mifehy ny orinasa angatahan'ireo mpiasa ny Air Madagasikara ny hanajanonana ny Madagascar Airlines
ary ny hamerenana ny Madagasikara. Takin'izy ireo ihany koa ny fampitsaharana na ny asan'ireo ao amin'ny flankevim-pitantanana ny Madagasikara Airlines, ny fametrahana mpitantana délégué isahana ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny orinasy. Takin'ny mpiasan'ny Madagasikara ny fanafoarana ny didim-pitsarana tamin'ny redressement judiciaire ary ny fanaovana fitsirihana sy fanadiadiana momba ny fitantanana ny compte, ny fampiasam-bola ary ny fitantanana ireo mpiasa tao anatin'izany rehetra izany. Midika izany fa tsy hamelan'ny tiraraha ity ho vita moramora izany ry zareo avy amin'ny Madagasikara ao anatin'izany fitoriana izay ho ataon'izy ireo izany hatrany. Fantatra ihany koa fa ho avy any Anosy Maurice amin'ny 20 Novambra ho avy izao hanao fitsidiam-panjakana ao Maurice Emmanuel Macron izay filoha Frantsay amin'izao fotoana izao. Tamin'ny volana Aprily lasa teo izany ny tokony natao tamin'ny fotoana nandalovany tao Madagasikara, saingy tsy maintsy nahimitra izany noho ny fandevenana any Papa François, ka izao izy itodoha ho any Anosy Maurice izao indray araky ny fantatra ao anatin'izany rehetra izany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny fanambarana izay nataon'ny Faniry Sohernevo ny amin'ny mahakasika ny raharaha Mamravatomanga izay mafana dia mafana amin'izao fotoana izao. Araky ny volazany ity ministry ny fitsarana ity hatrany mahakasika an'izay raharaha Mamravatomanga izay hatrany, mila manaprofo ny fisiny malversation financière any Madagasikara izay nataon'io mpandraharaha io hoy ministry ny fitsarana Faniry Sohernevo tao amin'ny fandarana manokana izay nivanihanany tamin'ity herinandro ity. Midika izany rehetra izany fa mbola tena eo ampanangonana anireo proof rehetra ireo ry zareo misahana an'izany amin'izao ankehitriny izao, indrindra fa ho an'ny Madagasikara izay manao aintso zavatra mihitsy ny ity ministry ny fitsarana ankehitriny ity izay mitady an'izay proof rehetra izay mba hafahana tena mamongotra hatramin'ny fakany ireo rehetra izay voasaringotra ao anatin'ity raharaha Mamravatomanga ity mba tsy siny toedraraha miverimberina tahaka ny teoloha intsony mo no tena antony izao fitadiavana sy fanangonana proof rehetra amin'izao ankehitriny izao araky ny volazan'izy ireo hatrany. Ary hita miharihary ihany koa fa tena manao aintso zavatra ity ministry ny fitsarana ity amin'izao ankehitriny izao ao anatin'izay raharaha Mamravatomanga izay hatrany satria ny tena ny raha teo dia isan'ny mpanohitra mahafatrapo ny fitondrana teo aloha ary isan'ny tena tsy mankasitraka sy tsy mankato ny fomba fiasan'ireo taloha sy ireo rehetra izay miaradia amin'ny Andriamatoa Mamravatomanga fonizy mbola tsy nahazo ny verina teto Madagasikara mo no tena nahitana azy miteny matetika foana tao anatin'ny pejiny tao manoloana an'izay fitsikerana ny fitondrana izay nisy teo aloha izay. Ary mbola mitohy moa izany resaka fitsikerana izany mandraky tiny androany satria hita fa tena tsy anaiky lembenana mihitsiny ity ministry ny fitsarana ao Madagasikara ity amin'izao ankehitriny izao, ary tsy amelana moa ireo rehetra izay voasaringotra ao anatin'izany rehetra izany hoy ny nambarany hatrany, indrindra fa ireo rehetra izay zatra gaboraraka sy nanao lalandrinina tamin'ny resaka fanaovana afera maloto sy ny maro hafa araky ny volazany hatrany fa tsy maintsy ho fongorona hatramin'ny fakany avokoa ireo rehetra ireo. Ary mbola mafy dia mafy moa ny adetrehana ao anatin'izany rehetra izany satria io moa zany tsy vitany vava izay rehetra izay fa mila proof mivaingana izay tena tsy azo ivalozana vo afaka miroso amin'izay fisamborana sy ny maro hafa izay. Ka dia andrasantsika eto ara no mety ho toy ny ity raharaha ity amin'izao ankehitriny izao, sara ho voafongotra hatramin'ny fakany ihany ireo rehetra izay voasaringotra ao anatin'ity raharaha ity, sara ho afabela ihany koa izy ireo aorian'izay raha toa tsy misy proof izay tena proof tsy azo ivalozana izay. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.